Noesorony commune avokoa ny mpivarotra amin'ny sisin-dalana eto Ambohimandamina, croisement cimetière amin'izao fotoana izao, tamin'ny alalan'ny groupe d'intervention communale sy ny police municipale. Iarahantsika mahalala ary iarahantsika mahita fa kelikely ity lalana ity eo amin'ny lafiny fifamoivoizana noho ny fisian'ireo mpivarotra izay mameno an'ity sisiny ity sahirana ireo mpitondra fiara mpitondra moto. Iarahantsika mahalala zany ka noho izany nanatanteraka ny asany izahay avy eo amin'ny commune urbaine Mahajanga amin'ny alalan'ny police municipale sy ny ziky nanao an'ity fandaminana ankapobeny eto amin'ity croisement ny Ambohimandamina sy Tema ity. Miatra indray ny didiny besandro ny mpivarotra. Fanapahan-kevitra tsy ampeverana ny fandraisan'ireto farany izao zava-misy izao. Tsy mitsinjo ny madinika. Tsy misy resaka fa tonga dia miala fotsiny amin'izao ny mpivarotra. Anefa ny toerana ametrahana azy ireo mbola tsy vonona akory. Any anatin'ny lakorin'olona no ny hafaran'ny mpivarotra. Ny sasany indray tsy misy toerana ipetrahana hitadiavam-bola fa dia mirenireny etseroa mivotrovotro ilay etam-barotra. Malahelo amin'ity fomba fiasan'ny commune ity ny mpivarotra teto an-toerana. Sahirana be mihitsy raha ivoaka raha zao mitontolo satria zavatra hoaninay tsisy asa tsisy ataonareo azy asa hay. Jale tsisy tany varotana zay mamelo bandeha manjanaka rananay ivela hianatra asa tsisy varotra kely iananay zay koa tsy mahazo mivarotra. Zay mivarotra amin'ny sisiny eo foana dia mivoasindreo mandeha mbola tsy hita mihitsy zany ny tokony hivarotana amin'izao ty. Eo fitadiavam-bolanay fitadiavanay haniny zanakanay jiaby nefa ny zay ro azondreo. Zay fa naka entana zay vao eninay hoe tsy azo varotana eo. Entananay fa bloqué dia nangataka amin'ny tompony lakory zay nivarotra tato fa tsy ary mijaly mihitsy zay aty. Angatanay zany commune-nareo mba hitady place anindrandeonay fa zay vonona hifindra. Le place koa zany dia tsisy. Zay zao mijaly mihitsy zay vary hoata tsisy raha tsy mivarotra. Tsy ratsy akory ny fanokafana ny lalana fa tokony mba nojerena aloha ny toerana ametrahana ny mpivarotra madinika mba hahafahan'izy ireo mitady vola manohy ny asa fivelomany andavanandro. Melohany nandraisana n'izao fanapahan-kevitra izao.